Zay nametrahantsika fanamby lehibe ane no hoe nametraka ny transformation agricole. Satria ny famboletsika dia mbola kely ny rendement à l'hectare. Satria eo amin'ny 3 tonnes à l'hectare no vokabarin'ny tantsaha. Nefa ny tantsaha eto amin'ny vahoaka malagasy dia 800 isanjato ny tantsaha avokoa. Inona ny antony? Ny fomba famboletsika, ny fitaovana ampiasaitsika dia efa nampiasan'ny taolo, efatra amin'ny taona ny fahataolo ozy izy ny fitenenany, efa ela. Zany hoe mila moderniseny, mila mécaniseny, mila mampiasa engrais, mila mampiasa semence ahafahana mampitombo ny vokatra isika. Zay ny fanamby napetratsika, ka zay zany mahatonga atsika ny hoe anampin'ny tantsaha rehefa nisy budget tamin'ny faran'ny taona tao, ramatoa sekretera mpanjakana zay amiahany fahaleovantena ara-tsakafo, sy mbola nanampy budgetika 116 milliards amin'ity taon'ity, mbola miampy 30 millions de dollars amin'ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-monantoka, sy mbola misy 200 millions de dollars irahana amin'ny projet RIPLUS mihoatra ary, irahana amin'ny Banque mondiale, mba hahafahantsika mampitombo ny vokabary eto Madagasikara. Ary ny vokabary dia hitantsika fa zavatra asa afaka tsapahitanany zany ao anatin'ny enim-bolana herintaona. Dia iny le tanjona napetratsika hoe ampiakatra 1 million de tonnes de padilla no tanjona apetratsika. Ka zay indrindra no anomezako fitenenana anao ramatoa sekretary mpanjakana misahana ny fahaleovantena ara-tsakafo mba amitina ilaza ny atanatohatra ny fanamby apetratsika ao anatin'izay transformation agricole izay. Mankasitraka Andriamatofilo nanome fitenenana dia miarabanao ampanajana Andriamatofilo, miarabanao ampanajana Andriamatoa Prime Ministre, isika rehetra mpikambana eto anivon'ny gouvernementa sy isika manatrika an'izao filan-kevitra ministra izao ary indrindra ny vahoaka malagasy izay manaraka an'izao filan-kevitra ny ministra voalohany amin'ity taona 2024 ity dia mirary taona zina ho antsika tsirairay avy. Tafitra indrindra moa anatin'ny fanamby lehibe sy ny vina napetraka Andriamatofilo amin'ity mandat faharoa ity ny resaka transformation agricole na ny fanovana sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, ny fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny tontolo ambanivohitra. Koa izay indrindra no antony hitondrana n'izao fanazavana sy fampitanam-bava izao, mikasika indrindra ireo stratégie sy politika apetraka mba ahafahan'ny Madagasikara tafiditra ao anatin'izany hoe fahaleovantena ara-tsakafo izany. Ity asa efa natao ity sy ny asa mbola miandry ihany koa moa dia iarahana miaraka amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary araha-miasa ny avy ato amin'ny sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika izay misahana ny fahaleovantena ara-tsakafo. Ny fanamby sy ny vina lehibe napetraka Andriamatofilo dia ny fampiakarana ny vokatra raha eo amin'ny resaka vokabary, satria araka ny fanazavanao teo Andriamatofilo dia midadasika Madagasikara ary ny vary aloha voalohany indrindra no foto-tsakafon'ny malagasy no tafitra ihany koa ao anatin'ny culture zany eto Madagasikara ary manandanja lehibe ho an'ny vahoaka malagasy izany vary izany ary rariny siritsiny no anomezana lahara-pahamehana eo amin'ny resaka fambolena sy ny fampiakarana ny vokabary fa indrindra ny fanampiana ny tantsaha izay araka ny fanambaranao teo hoe 800 isanjaton'ny malagasy dia mivelona sy miaina any amin'ny tontolo ambanivohitra avokoa. Ka ao anatin'izany ary ny politika sy ny vina napetraka dia ny fampiakarana ny vokabary amin'ity taona 2024 ity tafiakatra mihoatra zany hoe miampy 1 million de tonnes de padille. Rehefa tratratsika io vokatra napetraka io Andriamatofilo dia tratratsika zany ny fahavitantena arabary eto Madagasikara, satria marina tokoa ny voalazanao fa niakatra nandritra ny taona maro vitsivitsy ny fanesy izay ny vokabary ary hita moa zany eny anivon'ny tantsaha. Isika ihany koa marana toerana sy faritra maro eo amin'ny 420 eo
izay azo lazaina fa sopotry ny vary afaka mamokatra vary betsaka indrindra eto Madagasikara. Izany fampiakarana ny vokatra izany dia mazava ho azy fa miakatra ihany koa ny vola miditra eny anivon'ny tantsaha ao anatin'izay. Ka izay no antony ametrahantsika laharam-pahamehana amin'ny resaka ny transformation agricole. Rehefa miakatra ary ny vokabary dia mazava ho azy fa mihena ny fanafarantsika vary avy any ivelany ary manao économie de devise zany isika ao anatiny izay. Eo amin'ny sehatra entina ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana sy ny Sekretera-Panjakana eto anivo ny Fiadinan'ny Repoblika izay misahana ny fahaleovantena ara-tsakafo dia mametraka laharam-pahamehana ny tantsaha. Araka ny fanambaranao teo Andriamatoa Filoha dia efa misy ny vola natokana izay tsara ihany koa ny mariana sy manamarika ao anatin'izay fa dia manampy antsika ihany koa ireo mpiara-miombonantoka amin'izay fahatrarantsika ny fahaleovantena ara-tsakafo izay. Isy ary izany ao anatin'izay ny fizarantsika ny anam-pamokarana ho an'ny tantsaha amin'ity taopambolena 2020 sy 2021 ity. Ka ao anatin'izay indrindra araka ny fanambaranao teo hoe mila miditra tsika amin'ny fanatsarana ny tontolo ambanivohitra. Mila miditra tsika zany amin'ny fametrahana sy ny fampiasana ireo karazana masomboly tsara kalitao azahoantsika vokatra miampy zany hoe manampy ny tantsahantsika amin'ny fampiakarana ny vokabary ao anatin'izay. Ny tepoka lehibe tiana maritana sy tsindrina ao anatin'izay dia ny fampidirantsika zany ny fampiasana ny riz hybride na ny volovary safiotra moa izay efa hitantsika fa nisy ny fandehananao tany ivelany tany Chine tamin'ny volana septambra 2024 teo ary natonga ny gouvernement sinoa manampy antsika bebe kokoa ao anatin'izany hoe transformation agricole izany nahazoantsika fanampiana izay mahatratratra ny amin'ny 200 millions de yuan RMB manodidina eo amin'ny 124 milliards d'ariary eo zany ny vola azo ny gouvernement malagasy ny fanjakana malagasy amin'ny fanampiana ao anatin'izay hoe transformation agricole izay indrindrandrindra moa fa ny fanampiantsika ny tantsaha amin'ny alalan'ny masomboly tsara kalitao fanomezana azy ireo ny masomboly zany fanomezana azy ireo ihany koa ny zezika ao anatin'izay satria ny tantsaha dia mikaikaiky amin'ny fahazahoana ireny anam-pamokarana ireny ary tafiditra indrindra ao anatin'ny politika mpanjakana ny fanampiana ny tantsaha amin'ny alalan'ny fizarana ny anam-pamokarana manerana any Madagasikara. Ao anatin'izay ihany koa dia mila mamokatra isika ireo masomboly ireo eto toerana. Efa nisy ny fifanaovan-tsony fiara-miasa ao anatin'izay miaraka amin'ny sinoa moa zany ny gouvernement sinoa mba hahafahantsika mamboly an'ireo masomboly ireo eto toerana ihany fa mba hialana amin'le hoe dépendance amin'ny fanafarana masomboly avy any ivelany. Dia eto zany dia faliny no miteny hoe manomboka amin'ity volana janoary 2020 sy 2021 ity dia fa hanomboka izany famokarana masomboly izany any amin'ny faritra Menabe iny sy any amin'ny faritra Sava ihany koa. Rehefa mampiditra masomboly tsara kalitao isika mizara zezika ho an'ny tantsaha dia mazava ho azy fa tokony misy ihany koa zany ny fanomezana fiofanana fampianarana an'ireny tantsaha ireny. Dia eto indrindra zany manana expertsika ny eo anivon'ny FOFIFA fa misy ihany koa ireo manam-pahaizana manokana avy any ivelany izay ho avy eto Madagasikara hanampy ny tantsaha amin'ny resaka fiofanana. Tafiditra indrindra ao anatin'ny transformation agricole ihany koa ny fampiasantsika fidirana ao anatin'ny hoe mécanisation, ny fampiasana an'ireny fitaovam-pamokarana tsara kalitao ireny mba ahafahan'ireo tantsaha zany azahoana an'izay vokatra ambony izay. Eo amin'izay riz hybride ampiasaintsika moa zany nanomboka tamin'ity taopambolena 2020 sy 2021 ity dia mahatratratra any amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 taonina isaky ny hektara eo ny vokabary azo ao anatin'izay zany hoe mitombo roa eny raha toka eo amin'ny 3 taonina isaky ny hektara eo ny vokabary amin'ny fambolem-bary mahazatra antsika hatramin'izay. Ao anatin'izany fahazahoana n'izany fitaovam-pamokarana izany dia efa misy moa ny fiarahantsika miasa amin'ny firenena any ivelany
eto zao tsika dia efa tafiditra indrindra ao anatin'ny firenena rosiana izay afaka manome atsika fitaovam-pamokarana izay mahatratratra any amin'ny 10 millions de dollars any ho any mikasika indrindra amin'ny fotoam-pambolena amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Ankoatran'izay fambolena izay dia miditra ihany koa tsika hitantsika tsara angamba fa mikaikaika ny tantsaha amin'izao fotoana izao hoe misy ny fiovaovan'ny toetrandro tsy misy ny orana amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara fa eo ihany koa ny doro-tanety sy ny voka-dratsy azo ao anatin'izay fiovaovan'ny toetrandro izay. Raha tsanaraka tsika tamin'ny vaovao tamin'iny farany taona iny dia maro ireo faritra izay niarany doro-tanety raha tsy teny fotsiny raha tsy amin'ny faritra atsimo iny dia efa nisy ihany koa moa zany ny fanampiana fanomezana anam-pamokarana ho an'ny tantsaha sy ny fanomezana vary ho an'ny tantsaha ihany koa izay tratran'ireny doro-tanety ireny. Dia amin'izao fotoana izao, fotoanany haintany izao araka ny fanambara teo moa hoe ahenantsika ny fanafarana vary avy any ivelany dia ny firenena izay miara-miasa ny Madagasikara ihany koa dia manolotra manome karazana vary zany ho zaraina ho an'ny Malagasy ka amin'ity volana janoary ity izay marimarina kokoa amin'ny 17 ny volana janoary ho avy izao dia isy fanomezana vary aide alimentaire moa avy any amin'ny gouvernement japonais izay mitetina eo amin'ny 2400 tonnes ana vary fotsy eo. Ny transformation agricole dia tsy maintsy miditra itsika amin'ny fambolena à grande échelle zany hoe amin'ny toerana sy faritra lehibe. Tamin'ny faraparan'ny taona 2020 sy 2020 iny dia efa nisy moa ny fionana tamin'ny zareo Emirati izay isorananao manokana Andriamatofiloha noho ny aitarika anananao ka nahatonga ny zareo groupe EMAR tonga teto amintsika izay te hisehatra manokana eo amin'ny sehatry ny fambolena amin'izao fotoana izao moa zareo dia efa hisy ny fifanaraha-piara-miasa amin'ny fametrahana usine mpamokatra zezika eto Madagasikara ao anatin'izay. Ny vary ho eo teo ny foto-tsakafon'ny Malagasy kanefa manana ihany koa tsika amin'ny fambolena hafa toy ny katsaka, ny fambolena ihany koa ny sorgho izay hita hoe azo volena tsara any amin'iny faritra atsimo iny dia miara-miasa tsika amin'ny gouvernement américain izay famajim-bola moa azo avy amin'ny USAID dia izy ireo no manampy antsika amin'ny fanapariana ny fambolena ny sorghomille sy ny fambolena voanjo ihany koa any amin'ny faritra atsimo ao anatin'izay. Ny mpiara-miombonantoka miara-miasa amintsika ary manohana n'izao programme anasa hoe transformation agricole izao dia araka ny fanambaranao teo hoe manampy toy ny Banque africaine de développement anatin'izay ny Banque mondiale ary ny FIDA ihany koa. Ny transformation agricole izay vina sy fanamby apetraka ao Andriamatofiloha dia tsy maintsy misokatra isika amin'ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina zany hoe misokatra zany Madagasikara manana hatrany amin'ny 36 millions d'hectares tsika mbola tsy voavoly mbola tsisy mampiasa amin'izao fotoana izao raha toka eo amin'ny 1 900 000 hectares eo ny tanimbary miasa. Dia efa nisy moa ny fifanaraha-piara-miasa miaraka amin'ny orinasa lehibe anankiray sinoa tamin'ny volana novambra lasa teo vonona izy ireo hiara-iasa amintsika amin'izany transformation agricole izany ka ampiasa vola hatrany amin'ny 100 millions de dollars eo amin'ny resaka fambolena ary amin'ny faritra Menabe sy ny faritra Tsimandrefana moa no tena iantefany izany fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina ry zareo sinoa ao anatin'izay. Ny fidirana sy ny fanapariana n'izany volovary tsara kalitao izany mba azahoantsika vokatra tsara dia tsy maintsy misy ny sensibilisation na ny vulgarisation moa atao any amin'ny faritra manerana ny Madagasikara izay anaovantsika an'ireo promotion na vulgarisation na ryhybride na ny volovary safiotra.
dia ny ato amin'ny départementa dia efa midina eny toerana ao anatin'izay manao an'izany karazana sensibilisation izany efa misy ihany koa ny fiara-miasa amin'ny ministera toy ny ministeran'ny fiofanana fampianarana teknika sy ny fiofanana arakasa moa izay natao tany amin'ny faritra Menabe iny. Ny transformation agricole dia ny fampidirana ny teknika pambolena tsara kalitao azahoantsika vokatra tsara. Dia efa misy zany amin'izao fotoana izao ny fanafarantsika izay efa ho avy amin'ity volana janoary ity ny masomboly hybride sy ny fizarana zezika ho an'ny tantsaha manerana ny Madagasikara ao anatin'izay izay tiako marihana fa ireo anam-pamokarana hozaraina ho an'ny tantsaha ireo dia hozaraina maimaim-poana izany hoe mba tosika sy fanampiana entin'ny fitondram-panjakana ahafahana mampiakatra ny vokatra sy ahafahan'ny tantsaha ihany koa miarina amin'izao tsy fisian'ny orana amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara sy ahafahantsika ihany koa mba mahatratra n'ilay tanjona ny fahaleovantena ara-tsakafo sy ny fahavitantena ara-tsakafo ny fahavitantena amin'ny resaka vokabary amin'ity taona 2020 sy 2020 ity dia midika zany fa ny fanenana sy ny tsy fanafarana tsony moa vary avy any ivelany. Dia eo ihany koa moa zany ny akoatra ny fanomezantsika ny anam-pamokarana dia manome fitaovam-pambolena ihany koa itsika ho an'ny tantsaha ao anatin'izay taom-pambolena amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Ka raha jerevantsika ary manaraka ny tableau manaraka ny tosika na ny fanampiana entin'ny fitondram-panjakana ho an'ny tantsaha ao anatin'izay dia mahatratratra any amin'ny 1,49,500 ariary isaky ny tantsaha ny tosika fanomezana anam-pamokarana ho an'ny tantsaha izay ny fitondram-panjakana manokana no manome azy ireo ho an'ny tantsaha. Manaraka dia eto zany hitantsika ato anatin'ity tableau manaraka ity ny kajikajy tsotsotra ho an'ny tantsaha izay manaraka sy mijery an'izao filan-kevitry ny ministra voalohany izao hoe tahaka ny ohatrinona ny vola azon'ny tantsaha ao anatin'izay rehefa miditra tsika mamboly ny vary hybride na ny masomboly tsara kalitao ao anatin'izay. Raha araka ny nambarako teo hoe efa misy ny tosika sy ny fanampiana fanomezana ny anam-pamokarana entin'ny fitondram-panjakana dia eo amin'ny 4,155,000 ariary eo zany ny vola lany isaky ny hektara ao anatin'izay. Fa saingy kosa rehefa mahatratra n'ilay vokatra izy na le rendement hatrany amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 taonina isaky ny hektara dia mahatratratra any amin'ny 12 millions d'ariary isaky ny hektara ny vola azon'ny tantsaha. Dia rehefa miala zany ilay vola coût de production ao anatin'izay dia azahoan'ny tantsaha hatrany amin'ny 7,845,000 ariary ny vola azon'ny tantsaha ao anatin'izay fambolena ny volovary safotra izay. Dia azavaintsika eto moa zany inona daholo ny anam-pamokarana entin'ny fitondram-panjakana ao anatin'izay dia misy ny masomboly fa misy ihany koa ireo karazana zezika toy ny NPK, ny urea, ny zezika organika. Dia misy ihany koa ny fanomezana ny fitaovam-pamokarana toy ny batteuse sy ny vaneuse izay omentsika ny tantsaha satria anisan'ny teboka lehibe izay mampikaikaiky ny tantsaha rehefa miakatra ny vokatra dia le vokatra very ao anatin'izay hoe miakabokatra izay dia anisan'ny politika napetraky ny fitondram-panjakana ihany koa moa zany ny fanenana hatrany amin'ny 5% an'ilay perte post récolte. Dia izay no antony ametrahantsika ireo usine fitotom-bary eo ihany koa ny fametrahantsika ny silo dia eo ihany koa ny fampiasana ny fizarana nyreny fitaovam-pamokarana ho an'ny tantsaha tsirairay ireny. Dia eto amin'ity tableau manaraka ity zany ny faritra izay hidirantsika ambolena ny volovary safotra amin'ity taom-pambolena 2020 sy 2020 ity izay marihana fa ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana moa dia efa mitohy
toy ny isa-taona ihany ny fizarana masom-boly amin'ireo karazana paquet teknôlôjika hafa toy ny teknika papri fa ny fampidirantsika zany an'ity teknika mpambolena vaovao toy ny ry hybride ity dia anisan'ny vahaolana lehibe anankiray azahoantsika ny vokatra 1 million de tonnes de paddy supplémentaire fa azahoany Madagasikara ihany koa ny autosuffisance na ny amin'ny resaka vokabary zany dia mba any anatsika ny fanafarana vary avy any ivelany ao anatin'izay. Dia hitantsika eto anatin'ity programa faran'ity moa ireo faritra 440 izay efa notsongaina, efa natao sensibilisation ary efa misy ihany koa efa manomboka izao ny fizarana ny anam-pamokarana any amin'ny ireo toerana ireo. Marihana ihany fa miara-miasa amin'ny faritra ny fitondram-panjakana ao anatin'izay mba ahafahantsika zany manao ny suivi sy ny contrôle satria tena zava-dehibe no ahitantsika hoe rehefa nozaraina masom-boly sy ny zezika ireo tantsaha ireo dia tena nisy vokatra tokoa tao amin'ny resaka fambolena nataony ary mba ampiakarana ny vokabary. Dia tahaka an'izay ihany koa moa zany efa programa efa napetraka ao anatin'ireo faritra 440 ireo ny isan'ireo tantsaha izay sitraka an'izany vokabary izany fanomezana ny anam-pamokarana sy ireo tantsaha ihany koa izay amboly ny hybride mandritra nyity taopambolena 520 sy 20 ity. Raha eo amin'ny perspective d'avenir na ny hoe ny inona avy no tetikasa zany sy ny politika ho apetraka ho amin'ny manaraka izay ho ataontsika amin'ity taon'ity ihany dia ny fametrahantsika ny usine mpanomokatra mpanodina zezika meo anatin'izay mba ahafahan'ireo tantsaha zany hoe any amin'ireo faritra 440 izay faritra mpamokatra vary betsaka indrindra dia any amin'ireny faritra ireny manakaiky ny tantsaha zany isika amin'ny fanomezana ny anam-pamokarana, fanomezana masom-boly fa eo ihany koa ny fametrahana ireny usine mpamokatra zezika ireny na zezika chimique io na zezika ihany koa organique. Rehefa manantona ny tantsaha isika ao anatin'izay dia mihena ny vidin'ireny anam-pamokarana ireny ary afaka misitraka izany daholo ny tantsaha. Dia efa nisy moa ny fifanaova-tsonia amin'ny fiara-miasa amina orinasa tsy miankina izay fametrahana ny zezika mpanodina usine mpanodina zezika ao anatin'izay. Dia eo ihany koa ny fametrahantsika sy ny fidirana amina resaka mécanisation agricole à grande échelle any amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Dia ny fametrahantsika ny banky ara-tsakafo izay ahafahantsika moa zany ahafahan'ny vahoaka malagasy rehefa tratra ny fiovaovan'ny toetrandro toy ny misy ny haintany misy ihany koa ny rivo-doza ao anatin'izay dia efa mba misy zany ny sakafo sy ny resaka fijerenan'ny tantsaha manokana amin'ny fanomezana ny anam-pamokarana mba ahafahan'izy ireo miarina indray rehefa aorianan'ireny cyclone na aorianan'ireny haintany ireny. Ny fametrahantsika ny banky ara-tsakafo io dia rahantsika amin'ny programme alimentaire mondial dia rahantsika ihany koa moa amin'ireo mpiara-miombonantoka maro samihafa izay efa mipetraka eto Madagasikara. Dia ny fametrahana lanja ny fiara-miasa amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina dia isy amin'ity volana janoary ity andriamatoa filoha ny fametrahana ny forum moa zany hijerevantsika mikasika indrindra ny transformation du système agricole eto Madagasikara ary amin'io fotoana io no anasantsika ihany koa ireo secteur privé ireo vahiny avy any ivelany dia ampiasan'ny volana eto Madagasikara indrindrandrindra aty amin'ny sehatra fambolena. Izany rehetrarehetra izany dia tsy maintsy misy ny karazana mesure incitative apetraky ny fitondram-panjakana ao anatin'izay amin'ny alalan'ireo lalàna izay efa mipetraka moa toy ny lalàna mikasika ny agrégation agricole izay efa miasa izay efa nankatoavina ihany koa nanomboka tamin'ny taona 2020 sy 2020
dia eo ihany koa ny fijerena ny resaka hetrana ny régime d'incitation fiscale ho an'ireo vahiny na orinasa avy any ivelany na ny orinasa malagasy eto an-toerana izay tiako ny manamarika fa itsika ihany koa dia manome lanja ny orinasa malagasy hisehatra ao anatin'izany sehatra fambolena eto Madagasikara izany. Dia mazava ho azy moa ny fijerenan'ny lalana, ny fiara-miasa miaraka amin'ny ministera ny décentralisation sy ny aménagement du territoire amina resaka fijerenan'ny tany ihany koa ny sécurisation an'ireo investissement ataon'ireo mpampiasa vola ireo zany ahafahantsika tena miditra ao anatin'izany hoe transformation du système agricole à grande échelle izany. Mankasitraka tompoko. Ny fambolena amin'ny alalan'ny tatsaha no fitaovana iray eo ampelantanantsika, ampelantanan'ny firenena malagasy zany entina miady amin'ny fahantrana. Ary zay ny antony hoe anovantsika ny transformation agricole ka za mino mihitsy fa rehefa tanteraka io transformation agricole io dia hiakatra ny arkarena. Ary indrindra tena hitombo ihany koa fa efa mividy ny tatsaha malagasy sy malagasy amin'ny ankapobeny. Zay zany ary ny programme nolazainao tao Madame Ramatoa secrétaire d'État tena ilaitsika fanaraha-maso amin'ny alalan'ny état parcellaire nandefasana fanampiana indrindra ny vokatra azo tamin'ny fanampiana zay natao. Tena tsy mandeha anjamba intsony isika fa tena ilaina mihitsy hoe atao Ambatondrazaka, any Marivoay, any amin'ny Sofia, any Sava, any amin'ny faritra, 4 hectara no napitsika tany, dia 4 hectara no vokatra azo. Tena ilaina suivi sy tena coordination sy plan de travail tena mazava mba ho tsapa mihitsy le vokatra zay azontsika atao anatin'izay. Ny antotanisana namenao tao dia ny hoe raha miinvestiritsika ao anatin'ny tatsaha anankiray dia inona ny vokatra omenan'izany. Ankehitriny ny zavatra mahambelom-bola aloha dia efa mivoatra na dia mbola tsy amin'ny tanjona tena iritsika azy ny fampiainan'ny tatsaha. Ary ny anova tanteraka mihitsy hoe ny tatsaha indray no tena anovan'ny firenena amin'ny alalan'ny vola miditra amin'ny tatsaha, zay ny tanjona ho apetratsika. Satria raha miinvestiritsika $150 amina tatsaha anankiray izay mamboly amina eo amin'ny 1 hectare eo raha 3 tonnes à l'hectare no vokatra azony ka apitsika izy amin'ny fitaovana, amin'ny zezika, amin'ny semence dia mahazo 4 tonnes supplémentaires. Ny 400 supplémentaires io zany raha multiplietsika amin'ny $475 tsy miteny hoe 500 na amin'ny ivarotan'ny tatsaha zao efa ho $700 dia mahazo vola hatrany amin'ny 9 millions d'ariary isaky hektara isaky ny tatsaha. Inona ny vokatra azo amin'izay? Ny vokatra azo amin'izay dia hitsara zany ny farimpiainan'ny tatsaha, afaka hitsara ny fiainan'ny manodidina anazy, afaka mividy bicyclette izy, afaka mividy fiara kely izy, afaka mividy manao vokatra hafa izy, afaka manao varotra hafa izy. Zay ny zavatra tena vokany fa amin'ny ankapobeny zany dia zay ny tanjona apetratsika ny hoe Madagasikara ankehitriny tarimarika iraisam-pirenena io afaka jerevanao ao anatin'ny Google na ny ireo antotanisa iraisam-pirenena fa Madagasikara ny ankehitriny no mpamokatra vary firenena be indrindra fahatelo aty amin'ny continent africain. Nigériany voalohany, ny Egypte ny faharoa ary Madagasikara ny fahatelo. Fa ny fanapitsika ny tatsaha reo zany ankehitriny dia anova ny tantara aty amin'ny continent africain sy ho an'ny Madagasikara. Ary zay ny isaritako ny saitsika satria ny tanjona apetratsika dia hoe amokatra 1 million de tonnes, tsy ataontsika padio fa anavary mihitsy Madame secrétaire d'État, 1 million de tonnes supplémentaires anavary isa-taona. Anjarantsika zany mijery amin'ny fin de mandat hoe 4 millions ve ny tratratsika sa 3 millions
fa raha 1 million de tonnes fotsiny multiplié zay par $500. 500 millions de dollars. Zany hoe efa mihoatra noho ny vidina vany ankehitriny mihoatra noho ny fanondranana rehetra ary zao tsy olombitsy no azo an'io 500 millions de dollars fa ny tatsara rehetrarehetra manerana ny Madagasikara no azo manana ny hectare anao dia miakatra 9 millions d'ariary ny vola miditra aminao. Zay zany ny fitaovam-piadiana mahery vaika eo am-pelatanantsika hiadivana amin'ny fahantrana eto amin'ny firenena. Tratratsika io tanjon'io hiakatra ny PIB atsika, hiakatra ny croissance atsika. Ary mazava ho azy fa hiala ao anatin'ny fahantrana ny ankamaroan'ny malagasy. Zay no teneniko anao madame ministre secrétaire d'État hoe mila arahana atsaka sy andava ny fanatanterahana ny oasy io hividanantsika fitaovana daholo ny tatsa. Efa nasehoanao teo fa ny fanatanterahana efa nasehoanao teo ny isan'izany satria ny tantahantsika ankehitriny mahantra tsy manana fitaovana ahafahana manao mécanisation, mahantra tsy manana fitaovana hividanana zezika na ny zezika eny tsy anana ny tatsaha tsy manana fitaovana hividanana an'le hybride ka ho apitsika ny tatsaha mba hiakatra ny taux de croissance na ny arkarena sy ny PIB eto Madagasikara. Ka makasika an'izay indrindra na ny banque mondiale aza dia efa niteny fa rehefa tanterakitsika ho programma an'asa zay apetatsika ankehitriny dia ho anisan'ny firenena tena hoe mivoatra sy mandroso aty amin'ny continent africaine i Madagasikara. Eto zany dia miteny hoe tsy mety amintsika le pepona foana ampidirinao an-tsaina hoe reny chiffre rehetrarehetra voaka reny mikasika ny PIB atsika. PDB ny zavatra informel eto amintsika tsy calculena ao anatin'ny PIB. Anisan'izany ohatra no teneniko anareo mba mandalova nareo anyresaka tamin'ny économiste anankiray PDB ny asa eto amintsika zay tsy calculena ireo sehatra iraisam-pirenena fa jare fotsiny ohatra hoe mandeha antsika manerana ny Madagasikara fa PDB ny trano mijoro PDB ny trano mipotra avy any anatin'ny tany fa ny briky rehetrarehetra amin'ireny ane ny tatsany manao an'ireny ny olona tambanivohitra ny manao an'ny briky fa reny tsy miditra ny amin'ny calcul ny PIB atsika fa raha miditra ny anaty PIB tsy ho moins de $600 mihitsy ny PIB par habitant atsika fa mihoatra lavitra noho izany. Tsika koa tsy mbola mandroso no Mali tsika, mandroso no Soudan tsika, mandroso no Malawi tsika. Ary zay ny tsy anekeko an'ireny chiffre reny satria ny malagasy dia olona miasa, olona tia miasa fa zay no zavatra ho ataontsika ny anatsara ny farim-piainan'ny malagasy rehetrarehetra ary tsy maintsy hotratratsika izany tanjona izany.